Ahitana ny tompo amintsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity ry havana malala ao amin'ny tompo amin'ity zomariva mahafinaritra be ity indray fa indray ny tenako tafahoana aminareo tanatin'ny fandarana misandrata isika dia ampita ho any amin'ny fandarana vavaka fiambelana isika rehefa avy eo ary dia faly be vintsy indray hiaraka amintsika tanatin'ity fandarana ity hiarana voninahitra n'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra hisotra n'Andriamanitra Yankoky eo anoloan'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka eo anoloan'izany seza fiandrianana tsy ananan'izaniza fa tsy izy irery ihany ary anatiny eo tsika androany satria manana tombontsika afaka tonga eo androany samy notahian'Andriamanitra daholo tamin'ny herinandro iny ny zava-boariny rehetra dia notahiny za mino fa ny voro manidina izay velona androany tsy hiteny mihitsy hoe mba velona ihany afa noana zany tena hoe noana tsy nahita sakafo nandritry ny herinandro na ny zavatra ny anaty ranomasina any tsy any anala ny trondro no mitady sakafo fa ao anaty rano ao ihany ny sakafony tsy lavitra azy mihinana izy rehefa noana tahaka izany ny zavatra rehetra ny biby dia any amin'ny ala any dia any ihany koa ny sakafony tsy mandeha aty amin'ny vilona izy mitady sakafo ka ho sarotra aminy niditra aty amin'ny tanàna be olona satria ho vonoan'ny olona fa any amin'ny toerana misy azy any ihany dia any ny sakafony ary raha tahian'Andriamanitra ireny dia any amin'ny toerana misy azy ary tsy mba sarotra ho an'ireny ny mahita ny sakafony sy ny zavatra fahany miaina samy notahiana avokoa na ny hazo any anala na ny biby manidina na ny biby mikisaka na ny biby masika na ny tsy masika fa ny zavatra mampiavaka antsika dia ireny biby ireny tsy mba afaka ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra androany tsy mba afaka hitanisa ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy ka hiteny manao hoe misaotra anao ahy Jehova fa noana tamin'ny talata dia nahita haza dia voky aho dia tonga eto androany misaotra anao ny voro manidina tsy afaka hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jehova misaotra anao fa rehefa nandeha teny amin'ny sa teny dia nahita vona fafy teny dia afaka mitsainga tamin'ireny dia voky aho dia tia velona soamatsara fa ny azy ny fiainana mitohy dia mihinana foana izy dia miaina foana fa isika ravana malala tonga eto tsika androany isika ny zavaboary ambony indrindra ary nona fa raha nitahandreny zavaboary indreny Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izany no nitahiny anao nitahiny ahy aleloia ny vorona tsy mipetraka ao anaty trano andira fa hazo kely ireny ny bozaka ireny ny amboariny dia ao izy no mipetraka fa ianao napetrak'Andriamanitra amin'ny toerana mahafinaritra isika aleloia napetrak'Andriamanitra anatina toerana tsara isika satria ry havana asany tanantsika ambony indrindra isika ary marina ny tenin'Andriamanitra fa ambany kely noho izy tsika na noforoniny tahaka ny endriny tokoa isika aleloia ka raha tsara ny toeran'Andriamanitra dia nataony tsara koa ny toerantsika ry havana malala raha any an-danitra ny fitoeran'Andriamanitra dia isika na dia eto tany aza dia mahagaga sy mahavariana fa ataony tsara koa ny toerantsika tany an-danitra Andriamanitra no mipetraka fa ny sahedenana amboarin'Andriamanitra ho any Adamaseva tena tsara nampitoerany azy tena tsara ary tena mahafinaritra io fiainanao io sahedeny io ary ndotsika androany hisaotra an'Andriamanitra tenena androany hoe Jehova misaotra anao fa namboarinao naverinao ny sahedena tamin'ny andro Adamaseva nanamboaranao ny fiainako namponenanao tsara taiza ny toerana tsy nisy fahavalo amin'izao fotoan'izao eto amin'izao tontolo izao aiza kay ny toerana tsy ahitana loza matsiravina aiza ny toerana tsy ahitana accident aiza ny toerana mety ampilamina amin'izao ry havana malala tsy misy tsondra mbola eto an-tany fa ny zavatra mahafinaritra dia izao na aiza koa misy anao na aiza dia milamina ny fiainanao ampandrian'Andriamanitra ny fiainantsika satria tsika zanany ary noporofony tamin'ny herinandro indray aleloia fa mbola notahiny ny fiainantsika ry havana malala tonga eto tsika androany ndio tsika hanambara amin'ity androany teny Jesosy misaotra anao fa tena notahinao ka izany fiainako izany raha tsy tsapanao izany afaka tadidinao ny herinandronao fa tena nanaovan'Andriamanitra zavatra ianao io notahiny ianao io ny sahiranana mitondra antsika reto aleloia misy zavatra tsy tian'Andriamanitra nataontsika tamin'ny herinandro iny
fa mbola nety ihany Andriamanitra ny tantana ny fiainantsika ry havana malala. Tsy dra melantsika ho fatina ho ringana noho ny amin'ny fahotanana ny fampetipetena sy ny faharatsiana, fa mbola ho izany Andriamanitra hoe ho tantanako, ho entiko, aleloia, arovako, tahiko satria sanako. Misaotranao izay Jehovah, misaotranao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao izay lehibe dia lehibe manarona ny fiainana isan'andro Jehovah Andriamanitra. Tsapanay izany, tsapanay loatra amin'ity androany ity, atongeto izay Jesosy iteranao. Izany mba azonay atao androany, eo ambavanay ny pololotra fiterana anatin'ny fonay Andriamanitra, ho hitanao ny ao anatinay ao, fa mivoaka avy anatinay izany fiderana izany Jesosy. Resy lahatra ny aminao zay, resy lahatra ny amin'ny famonjenao zay, resy lahatra ny amin'ny fitahinao ny fiainanay tsirairay avy reto Andriamanitra. Tsy nananjava mahory Jehovah Andriamanitra, no tahinao hatrany ambilianay, hatrany anaty volanay, hatrany anatin'ny frigideranay, hatrany anatin'ny haronay Jesosy. Raha netseny zay tamin'ny herinandro iny Andriamanitra, tsy nangalatra ny nataony tany amin'ny supermarché, fa tena nividy izahay, nandovola izahay, tena notahinao izahay Jehovah Andriamanitra. Tsy nisy nahory anay ny zavatra rehetra Jesosy. Misaotranao izay androany, tongeto indray miangona eto zay tsiray avy reto, hanatitra fanatim-pisaorana ho anao Jehovah Andriamanitra. Hiditra eo amin'ny seza fiandriananao zay androany, ekoaka eo anoloan'izany zay androany, hanome anao ny tsara indrindra zay androany, dia ny ao anatin'ny fona eo mihitsy no avoakanay amin'ity androany ity isaorana eny anananao masina Jehovah Andriamanitra. Miditra ao anatin'izao sabata izao izahay Jesosy io, tsy fitarainana entina mameno ny altaranao ety amin'izao sabata izao, tsy ranomaso fitarainana, tsy fitomanina, tsy fimonomononana Jehovah Andriamanitra, fa mpisaorana mitafotafo, fiderana fiankofana no entinay manatona anao androany. Satria Andriamanitra lehibe loatra ny nataonao anay ary tsy voavidin'ny volanay, tsy voavalinay nao vinanao vina izany zavatra nataonao izany. Andreto izay manandratra anao Jesosy, ndreto izay tonga eto anoloanao Jesosy, manome voninahitra ny anaranao. Haleluia, amen.
Fanontaniana mipetraka ato anatinay foana izany hoe ataonay ahoana tokoa moa Andriamanitra no mba hisaorana anao. Inona no mety ampy mahavaly amin'izao fitiavana lehibe natolotra ao anay izao? Inona no mety ampy hisaoranay anao ny amin'ny fitahiana mahagaga sy mahatalanjona izay ataonao anay isan'andro, mameno ny fiainanay manontolo, mameno ny fonay sy ny fanahinay. Aleluia. Miasa ny vatanay fa ampifalianao ny fonay Andriamanitra. Misy fotoana mety reraka fa ianao tena mampahery sy mampifaly. Misy fotoana marary fa ianao tena manasitrana ny aretina rehetra Jehovah Andriamanitra. Misy fotoana tena tsy manana fa ianao tena manome. Mihoatra lavitra noho izay eritreretinay Jehovah Andriamanitra. Nahoana tokoa izay ny tsisy ohatranao androany. Ny zavatra azonay atao Jesosy amin'izao fotoana izao dia hiditra eo an-tranonao izahay. Tianay loatra ianao. Ary fantatra efa misy tianay ao anatina trano anankiray. Dia hiverina hiditra indray izay teny fa izay koa tianao Andriamanitra. Ry havana malala, raha fantatrao fa misy olona tena tianao raha manana ankohonana ianao ry havana malala. Dia ny olona ao amin'ny ankohonanao tena tianao, mikarakara anao, tsy miteny anao fa tsy teny mamy, manome sakafo anao,
manafosafo anao a mampifaly anao dia zao ny fanontaniako aminao hoe te hiala eo ve ianao? Tianao mihitsy ve ny hiala eo farak'izay aingana? Dia hiteny ianao hoe tsy mety amiko izao fiainana izao fa aleoko miala. Fa raha miala eo tsika dia zavatra tokana ihany ny ialantsika eo. Mahita tiantsika kokoa tsika no ilay ao an-tranontsika ao. Ary ny olona manambady matetika dia miala. Isika rehefa manambady dia miala amin'ny tokantrano ray aman-dreny satria nahita ny olona tiantsika. Vonona hiara-dalana amintsika kokoa. Miaraka amintsika mandrakizay dia vitantsika miala ao anatin'ny tokantrano anankiray na dia nanolotra fitiavana antsika foana ary ny ray aman-drenitsika. Ny ankohonantsika sy ny raitapo amintsika. Indraindray nefa tsika rehefa miala ao dia betsaka ny diso fanantenana. Ameritreritra manao hoe takizay any tsy nanambady. Dia ody any amin'ny dada sy neny any ihany no hitako fitiavana kay fa tsy aty. Ry havana malala. Raha tsy te ho diso fanantenana ianao dia aza miala ao an-tranon'Andriamanitra. Tsy misy inona azontsika valy ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Fa raha tsapanao fa tianao Andriamanitra dia ny zavatra ataonao tsy miala eo ianao. Davida dia nilaza hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Inona ny ataon'i Davida ao? Mitaraina ve ny ataony ao? Mitalao ve? Mangataka foana ve hoe Andriamanitra ao tahio sy trano omeo sakafo Angary avana malala Davida nahantra. Angary izy marary lavitra tsy taizana aretina zany Davida zany, tsy nanana kansera, tsy nanana aretina. Tsy olona nona nakatramia ka hiditra ao foana dia angataka amin'ny Jehovah foana ny antondra raha hidiranao. Tsy ary havana malala. Fa Davida raha niteny fa hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava, ny nandaniny fiainany tao dia fiderana, fisaorana, fankasitrahana ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra azy, satria fantany fa tia azy Andriamanitra. Dia toerana tsy tia ny ialana eo, tsy mety amin'ny miala eo, tsy mety amin'ny manalavitra ny toerana eo, satria tia azy Andriamanitra. Tena tianao Jesosy. Za androany tena teteny aminao, tianao Jesosy, aleloia. Inona ny havalinao an'izany? Ataontsika androany mba hiteny koa izany Jesosy hitoetra ao an-tranonao ataontsika tireo fantatro izay noko sy ny fitiavany fa za teteny aminao marimarina fa tsy mbola nisy tianao mihoatra noho Jesosy izay toriana aminao isan'andro. Aleloia. Misaotra Jesosy malala, misaotra Jehovah Andriamanitra, voninahitra ny eo aminao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy fa tena tsara ianao. Aleloia. Ratsiratsy ny connexion antsika, somary miraikitra ny hira.
He's already
Alleluia. Hitoro vavolombelona zahay zoky mikasika ny dianay rehefa nandeha nanao vacances. Alleluia. Tena naneho Jesosy ny fahatsarany izahay. Ny essence nataonay dia essence tokony hatonganay any Mahajanga. No niaratsy ny lalana nefa dia tsy ampy le essence 100 km tsy ho tonga tany Majunga. Tena kely be tsy mahatonga anay intsony ny essence sady tsy ny station intsony. Dia nivavaka izahay satria tena efa hariva tamin'ny enina tany no sady tamin'ny lalana maizina tsisy tanàna. Dia tena nivavaka izay mivady ny antso an Jesosy. Dia naneho ny fahagagana lehibe izahay fa raha ny essence-nay tsy tokony hahavita 100 km izany intsony satria efa nirehatra ny témoin. Nefa dia nataon'i Jesosy tonga soamantsara izahay. Alleluia. Nataon'i Jesosy tonga soamantsara izay tonga tao Majunga vao nanisy essence izahay amin'izany mandeha mafy satria maizina. Tokony tsy afaka mandeha mafy satria tsisy essence. Tena fahagagana voninahitra ao an'Andriamanitra fa tena mahery Jesosy ary tsy manary ny mpanompony tokoa. Halleluia. Dia mbola nitoy ihany ny fahagagana fa tsy izay fotsiny. Tena somary lafo be daholo ny trano familiala sady efa feno niodikodina ny tady izay dia tsy nety nahita tsy nety taminay daholo satria sady lafo ny tsy maintsy hofaina isan'andro ny fitaovan-dakozia sy ny fanampiana kidoro atoriana. Dia tampoka teo dia nisy mpitondra bajaja iray nanontanianay dia nanoro anay sady confort no mora sady nisy wifi. Dia afaka nanaraka fandaharana tsy nila niala vola crédit manokana indray izahay sady afaka nampiasa izay tianay nampiasaina nampahitany Jesosy ny tsara sady mora no en pleine ville be. Tsy manano sarotra ny fiantsenana akaiky dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dia mbola misy fahagagana koa raha iny nakasary teny amoron-dranomasina iny izay dia latsaka tampoka tao anaty ranomasina ny telefona ny vadiko. Dia izay tonga dia niantso an'i Jesosy Kristy tompony sabata ny hevitra hoe maty fa tonga dia tsy nety le izy. Dia afaka kelikely teo akory ny fahagagana fa nandeha le telefona izay efa natahorana dia raina Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona rehefa malala. Voninahitra trano anao irery ihany Jehovah Andriamanitra fa nanao surprise ho anay menakavy kely indray ianao. Tena tsy retriretina tsy takatry ny saina fa nahazo prima tany amin'ilay orinasa ny samy taloha ny vadiko. Ny zara prima ny orinasa dia mba anisam-bola nahazo anjara izy nefa efa hainao no ny farana ny contrat tao. Tsy mba kely koa fa misy ihany. Alleluia. Dia raha ianao Jesosy malala. Misaotra tompo voninahitra ao anao irery ihany. Halleluia. Ny fijoroana vavolombelona mba tiako atao ihany koa raha mbola misy tena tsainy angina Jehovah raha ny fahasoavana narotsaka ao taminay mianaka tamin'ny herinandro lasiny. Vita soamantsara ny vacances. Halleluia. Hotantaninao sy novimbinao tanteraka izany. Raha ny zavatra ny lalovana alohan'izay départ izay nefa dia tena nampitaintaina raha tsy nifikitra taminao. Ny rahainao ny fanahinao masina ny kasika ilay garagiste ka natoronao azy ny piesy simba tao satria tena tsisy témoin affiché na zavatra hafa nanambara fa io no simba tao fa dia nanao commande le piesy izy ary nanaiky ny nanamboatra azy tamin'ny ora farany na dia tsy tao anaty programa ny nanao ny fanamboarana azy. Ary amin'izany dia tsisy volana aloha plus na dia kely asa fa dia niasa gratuitement izy no nikasika ao. Halleluia. Nividina piesy sy ny main d'œuvre normal ihany nalainy dia nefa niasa 2 heures tao ny ora ara-dalàna tokony iasana izy. Tena mampafantarinao ahy fa mahay manao zavatra rehetra tokoa ianao Jehovah. Hotsapainao hoe tena atraizan'ny fatokiko anao sy ny fananako faretana. Tena mahafinaritra miaraka aminao Jehovah malalo. Tena sambatra manana anao. Halleluia. Tena mahafinaritra ny tany amin'ny vacances ny tompotrano. Olona tena nafinaritra be. Ny toerana ny lamina. Nahita toerana maro tena tsara be zahay. Tena nasehonao fa Andriamanitra mahay manao surprise ho anay foana ianao. Tena hoe voninahitra ho anao irery ihany fa tsy takatry ny saina ny fiasanao. Halleluia. Amen. Mahazo matoky ianao fa anao foana misaotra sy mankasitraky indrindra tompo. Halleluia.
misaotra Jesosy na amin'izany fijoroana vavolombelo izany. Misaotra fa ianao rery ihany nanao izany Andriamanitra, mampahita fitianay ianao, mikarakara ny fiainanay ianao Jesosy, mijery akaiky anay ianao, momba anay ianao Andriamanitra. Voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Nandray tamin'iny herinandro iny na tsy tamin'ny herinandro ihany koa fa zay efa natsapa fa nandray fahasoavana avy tamin'Andriamanitra dia
Iaraniran'izany hiry zany mafy dia mafy mihitsy raha tokantrano tany hoe tsy misy mahavitanay afa-tsy anao Jesosy dia noho izany aleloia very rano koa no mba ataonay aminao androany fa izay koa tsy hivadika aminao. Ary nafinaritra ilay izay témoignage farany teo hoe mahazo matoky ianao Andriamanitra fa za tsy hiala aminao intsony ahafahanao mandrakizay. Aleloia. Izany ange ny tadiavin'i Jesosy amintsika riakany dia isika tahiny foana fa mifikitramony foana ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny valiny fa afaka izay nangatahako teto fa tsy ampy herinandro akory no nangatahako viza ho an'ny zanako hiasa aty ivelany dia nivoaka androany misaotra Jesosy misaotra ny pasteur Avady tena hoe misosa ny fitahiana izay nangatahako ny valy avokoa. Fiadanana fahasoavana fifaliana foana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Jesosy ny amaly fitianareo rehetra groupe Maresy. Aleluia. Amen. Mikavakantsika amin'izao fotoana izao dia izay koa namarana ny fotoanantsika teto amin'ity androany ity ravana malala. Misaotra betsaka anao izay Jesosy tena rena izy tsapanay mihitsy hoe tsy ampy ny fotoana tena kely ny fotoana Jehovandriamanitra. Na ny sitraponay dia hoeto izay hitanisy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tianay ho tany saina aminao hatramin'ny isan'ny sotro niditra tany am-bavanay tamin'ny herinandro iny hoe impirina mpiakatra sotro ny vavanay. Impirina ny tsako izahay fa tsy nety voakaikitra ny lelanay. Impiry izay Andriamanitra ny foto eo am-pandriana fa tafatsangana soamantsara. Maharitra tamin'io saina Jehovandriamanitra. Tianay ho tany saina eto aminao daholo izany rehetrarehetra izany Jesosy io. Ny aminay tsirairay avy mihitsy na ny aminay mianaka fotsiny dia olona enina samy miaina ato fa samy notahinao avokoa. Dia tahaka izany reto olona rehetra izay tonga eto reto zanaka ao mpanomponao reto izay tonga eto Andriamanitra. Tena manan-javatra maro ange izay Jesosy azonay tany saina eo anatrehanao fa Jesosy malala ho tsapanay fa voafehitra ny fotoananay eto fa ianao mahalala. Ianao mafantatra ny anatin'ny fonay fa izahay izao dia tena retsy lahatra ary tena mahatsapy isan'andro isan'andro fa fahasoavanao izao iainanay izao. Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra. Tsy mba misy zavatra ratsy ny ataony. Raha misy aza hitany masonay fa tahaka ny ratsy dia tsotra ihany ny teninay manao hoe tsy maintsy ho tsara, tsy maintsy misy lalana tsara, tsy maintsy afinaritra. Aleloia. Tsy maintsy misy zavatra programan'Andriamanitra indray ao aorianan'io fa tsy mety ho ratsy mihitsy ange miaraka aminao Andriamanitra. Mahagaga ho tena tsy mety ratsy mihitsy, tsy mety mankaleo, tsy mety miafara amin'ny ratsy fa tsy maintsy tsara Jehovandriamanitra satria Andriamanitra tsara loatra ianao. Misaotra ny amin'ity fandarana ity, misaotra ny afafana niaraka teto androany. Misy matoky ahy fa azy rehetra kely dia kely mba natolotray Andriamanitra teto anatin'ny fonay tsiray avy ihany dia voaray anao reny Jesosy. Raisina teo anatrehanao reny tahaka ny emboka amin'ny manitra manompofona miakatra eo anoloan'ny seza fiandrianan'i Jehovandriamanitra amerovero ny manodidina azy, anome anitra fofona azy. Aleloia. Tena hoe ho fofony eo ambavy ary ampifaly azy rehetra nataonay teto. Aleloia. Misaotra Jehovandriamanitra. Misaotra anao izahay. Petraka aminao ny toy ny fotoana eto androany. Mivavaka fiambenana. Ny fotoana ny rahampito Jesosy petraka aminao. Eny. Ny fiverenana eto indray amin'ny septambra Jesosy malalo. Petraka eo ampelantananao daholo izany rehetra izany. Voninahitra ny anaranao rery ihany anie izay nafahanay nataonay teto tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy. Haleluia, aleluia. Amen. Izay no fotoanantsika teto satry niaraka fa tsy maintsy misaraka isika dia araka ny fantenenantsika moa fa androany izany ny farany hafandarana mesandrata dia any amin'ny volana septambra indray tsika mifankahita eto raha mbola tsongana aminao alanitra Jesosy ka verenana soamantsara tsika dia mbola eo ny eto foana tsika raha mbola misy ny connexion katahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Dia mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka indray ny fandarana mesandrata dia samy hitahiny Jesosy daholo tsika rehetra na tsisy aza ny fandarana rehefa zoma hariva tahaka an'izao dia aza adino afaka manokana fotoana mihitsy ianao dia mba ianao sy Jesosy rery dia mba tady ity hoe eto indray azy Jesosy sarery mba hanome voninahitra anao. Tahiny Jesosy tsika mianakavy ilaray farany fanaovantsika veloma dia izay namarana ny fandarantsika hiampitantsika makany amin'ny fandarana vavaka fiambenana. Aleluia. Amen.
Apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana babalana miaona amintsika eto amin'izao fotoana izao, fa alibe indray ny tenako miaona aminao eto androany. Ary dia misaotra mampiantsika eto anatin'izay fandarana misy andrata izay, ary dia tonga indray tsika androany amin'izao fotoana izao amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanareo amin'ny tenako. Dia misaotra anareo tonga miaraka aminay eto indray mifidy miaraka amin'ny fandarana androany Andramboka izaho vavaka fiambenana. Dia matoky sy mino fa raha mbola hiaraka eto indray tsika ao amin'ny adiny iray sasany eo dia nalatsaka kely dia matoky fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany. Matoky fa tsy taka nidiranao teto no ivoahanao eto, tsy ho diso fanantenana tokoa anie ianao. Halleluja. Satria hidodododo sy hitododo ao amin'Andriamanitra isika eto. Dia tahin'ny Tompo isika rehetrarehetra dia mahereza daholo. Arabaiko aloha izay tratranjo, Marijô, Miria, Kadaka Malala, Tojo, Lina, Jesosy Noeriko, Betsava, Soameva, Suzella, Mario Elali, Rantalia Marie Charline, Artisanay de Madagasikara, Marina Tianay, Erika Raka, Asany Apôstôly, Lovlitinay, Mimanambotso, tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Halleluja. Engolina Rodriguez, Ferana Rakoto, Jessica Patici, Marijô, tonga soa daholo nareo Falbert. Dia manona fiadana tonga amintsika dia miarabanareo koa natratran'izao andro sabata masina izao dia lasa indray tsika. Ohatra ny tahaka an'ireny miditra anaty vagon anankiray andeha train lavitra be dia andeha amakivaky tontolo mahafinaritra be tsika rehetrarehetra. Voyage ty ataontsika ty tena di lavitra mahafinaritra ty sabata ty amakivaky karazana toe-boky, karazana zavatra maro manasanao raha pitsika dia manao commencement isaky ny tahaka ny isa-sabata ihany. Raha misy aminareo mba maniry miaraka aminay anaty zany commencement zany amin'ny folo sasany zany no manomboka anaty Zoom. Dia mba Andramboka izaho fa mba hitanao zany hoe tahaka ny ahoana tokoa zany manomana ny fo amam-panahy. Hitanao rehefa le tsika rehefa le efa anaty fotoam-bavaka sy tolotena efa sabata iny, nareo zao vao mijery an'iny vao manomboka tafiditra, zay efa hatramin'ny maraina ny tafiditra. Ary anasana n'iza rehetrarehetra izay mazoto izany commencement zany. Mila manana Zoom fotsiny dia mandefa MP amiko ianao raha pitso maraina hoe za mba hanatrika an'ilay commencement nareo, dia ampidirinao anaty Zoom ianao ato anatin'ny fianakaviana dia afinaritra ny fotoana. Nambinitso Macrine, Lovlitina, Bertsava, Razanjo Sylvie, Tsiry Amboaramiel, tonga soa daholo nareo ndao aloha tsika ametraka amin'ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Ametraka amin'ny fotoana tsika am-pilatanan'Andriamanitra milohan'ny anomboantsika ny idirantsika amin'ny toroteny, milohan'ny idirantsika amin'ny hira dia andao aloha totsika tahaka ny mazatra any atombokontsika mivavaka ity fandarantsika ity.
ka andao a mampandrosotsika nababitsika aingolerina Rodriguez any Arabia Saoudite izy a nitorantsika anatin'ny vavaka fanombohana dia manasatsika rehetra ary aoriana zay tsika hiditra amin'ny hira dia aoriana zay tsika hiditra amin'ny toriteny. Ndao ary tany tompo a aingolerina Rodriguez anao ny fitenenana. Aleluia. Mankasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra indray izay tonga manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao iaraka vavaka sika metraka fotoana ampilatanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray Jehovah tompony maro ho anao irery ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Misaotra anao izay Jesosy malalo nitatanao sy nyvombinao nandritra ny tontolo andronay ary narovanao tamin'loza sy ny atambo. Misaotra fa tena hoe tsy nisy nanambinana taminay na dia ny kely ary ko indreto zahay Jesosy tonga manatitra ny saotra ny dera ny haja ho anao fa miendrika anao loatra izany. Dia isaranay anao ny fahasoavana maro be tsy voatanisa izay nomenao anay nandritra ny tontolo andro iny ary isarana anao ny mbola fahavelonanay satria famondrapo lehibe avy aminao izany. Ankehitriny arany dia hifonana aminao Jesosy raha nisy zavatra nataonay ka nampanalana tsofanaraka tamin'ny sitraponao mamondrapo aminay araka ny ampen'indrafonao sy ny fitiavanao mamelany alokay. Jesosy malalo ankehitriny ny fitaovana izay hoentina anatotosana izao fandaharana izao dia apetraka ifenao ampelantananao raha kofo ny raha sosarobitanao na ny fitaovana ny andri-pastera any foibe na ny telefona izay ampiasain'ny tsirairay avy rehefa mety ho fitaovana ahafahana mandeha izao vavaka fiambenana izao dia akinona aminao tena hoe aoka ho rakotra ny raha sosarobitanao Jesosy ary ankehitriny Jesosy dia mametraka ny fotoana rehetra no an'ny mpitondra ny teninao ho an'ny pastera melabelatra ho an'ny tondra vavaka ho an'ny firenena dia fanamasinao aneno metraka ny teny ao am-bavan'ny tsirairay avy ary omba sy hitan'ny fotoana rehetra eto. Jesosy malalo dia mangataka aminao zay Jesosy tena hoe tsisy mba tsy hoe afa hiala-maina zay rehetra tonga eto fa tena azo hery avy amin'ny alalan'ny teninao, ny teninao izay loharano velona, ny teninao izay hazavana manjo-pika, ny teninao izay vanilo ny tongotra fanazavana ny lalanay, ny teninao izay tarika anay mandrakariva ho an'ny lalan'ny fahamarinana. Koa dia akinina aminao Jesosy ny fahatanterahany fotoana rehetra eto ka ny devolo fahavalo izay mitady any elingelina dia didiana sy roana tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Ary ako tsisy ore afa-tsy feonao rereto koa dia mitenena aminay araka ny fombanao vahavonin-kenanao izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo-tianay nanaovana ny vavaka. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka indrindra andranabavitsika aingolerina Rodriguez tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny vavaka mamy izay nety izay tapaka moa ny fandarantsika mahaly irarina mba tsy tapaka izy tika mba androany ny farany androantsika ny miona farany eto dia rapitso isaky ny sabata dia miona eto ihany koa tsika fa ny fandarana vavaka fiambenana kosa dia androany aloha misy farany dia amin'ny 1er septembre afaka 3 semaines indray zany 3 semaines zany afaka 3 semaines androany indray zany tsika no miona eto ary havana malala lavalavitra ihany ny afaka 3 semaines androany zany tsika miona indray amin'ny 1er septembre ohatran'izao no fotoanantsika nomboka mivalolo sasany dia ny 2 septembre raha mbola tany tovelana somatsara aloha tsika ary mbola sy tonga Jesosy zay apetrakantsika foana ny 2 septembre tsika sy ny 3 septembre zay sabata sy ny lahady dia anao fifadikana 2 andro hiatrehantsika tontolo herinandro za zao fifaliana be misy ny androany fa androany aloha no tapitra ny tao-pesako zany. Aleluia. Dia hitra tao-pesana 7 amin'ny volana septembre dia mivalina daholo aloha ny heritaona dia tsika koa mba ohatr'izany eto dia tapitra igny anomboka vaovao indray tsika
betsaka ny zavatra hivalombalina. Alleloia. Antenana fa nateny fomba hitanao anay eto ohatr' zao ary mba hirina mba hiova. Alleloia. Hoe tsy efa leo zao décoration antsika zao. Ovaintsika foana mantsy izy io isa-taona. Heritaona isa-taona io tsika miova amina ny décoration antsika eto ary ho voninahitra Andriamanitra zany ataontsika mahafinaritra foana ny Jesosy. Alleloia. Dia mihaona eto zany tsika anatin'izay efa nafarana antsika maro moa satria mba tsy hisy hoe amin'ny herinandro antarety amin'ny MP fa ka tsy hisy fandarana dia efa mba mare daholo sika zao. Misaotra anareo mirana ilay bonne vacances. Marina tokoa satria anatin'ny telo herinandro zay dia tena tsy hijanona tokoa. Amin'ny herinandro io zay dia efa handeha any amin'ny tapany avaratra Atsinana, avaratra Andrefana la Frantsa, atsimo andrefany. Dia avy eo manam-paniriana kely hivoaka ny la Frantsa. Dia verina indray dia midina any ambany araka ny teniko aminareo maly. Dia ny dernière semaine koa zay manam-paniriana mbola hivoaka kely indray. La Frantsa hoe tena mba anarotra kely mihitsy satria mba lavalava ny congé, lavalava ny vacances. Dia mba mena fahafapo ny ankizy. Efa eto foana dada Sineny isan'andro dia mba mena fahafapo ny ankizy. Ilaintsika koa ny makaina kely na Jesosy ary misy fotoana. Lasa aloha Jesosy tena mandeha izy dia any tendrombohitra izy na eny ambony ranomasina reny izy. Mba manao jobojoboka ny rano ny tongony eny amin'ny ranomasina eny izy ilainy zany. Aka hery vaovao indray ny aingatsika eto manomboka amin'ny septambra. Iny tompontsika menakavy. Misaotra nabe tsy makirana tsy adinitsika intsony ny hira androany. Mijanona miaraka amin'izay koa ny fandarantsika rehetra reto taka ny takaiva mahafinaritra sy ny commencement akira sy famidinana ny toriteny. Zay dia ndao ary tsika androany moa dia mampiona ny torantsika tenin'Andriamanitra eto androany dia zahako ny ambelaperatra taka ny mahazatra marana antsika azy. Dia tia mpamaraparanana dia izao ny ataontsika. Alleloia. Ndao atobotra anareo ampitiavana be ty hery ty. Sady entina hisaorana anreto rahalasana bavintsika ato amin'ny groupe zay maharesy zay tena tsy afenina anareo fa tena manao asan'Andriamanitra tokoa ambadika ao. Ao zao fandarantsika zao matoa zao fandarantsika zao tahin'ny tompo misy olona vaovao tonga eto mahakasika antsika ao ambadika ao misy mpitondram-bavaka. Dia reto groupe zay maharesy mahamitsika ireto zany. Ary efa tena tsapanay mivady mihitsy tena efa manana mpiara-miasa satria dia efa tena mandray ny asany tokoa izy mampanompon'Andriamanitra azy ireo ary isaorana azy zany. Mandritra ny taona ao ambadimbadika ao raha izay hitanareo miseho eto ao ambadika koa misy olona manao asan'Andriamanitra, manao délivrance, mifampahery, mifampitondram-bavaka. Alleloia. Dia mba ho fisaoranay mivady azy ireo dia andao alefantsika ity cliptsika ity challenge. Alleloia. Mbola miandry ireo dia ireo hitanareo ny apahany, misy apahany mbola tsy hitanareo fa any arinany mbola misy clip ivoaka fandroa indray dia mbola maromaro be hitanao fa reto aloha no tratranso tamin'ity fanaovana an'ity clip ity. Dia andao ataontsika mpitiavana be, mpifaliana be mihitsy mba tsika anty dia nareo samy mijery daholo ireo daholo ireo mpandray anjara rehetrretrenareo mitoriteny sy mivavaka fanomboana ireo. Anao zay zay tsika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tahiny tompo ary meno finaritra daholo. Famiglia
mandany aty misy namana ifarandamo izay nampitaony nampilatsaka amin'ndranomasy kanefa zeo amafiziketsony nivoady zay natapitoanatianao fomboresy lahata fa ninina amiseho dia tsy ary fa ifiditra amina fonotizany Halleluja, mamy ange zany. Halleluja. Mamy loatra ny iriny, mamy loatra koa ny tao anatin'ny rehetrarehetra. Halleluja. Tainy tompanetsika menakavy, souvenir atsika iny, souvenir be atsika iny. Eo ampanomanomanana ny rakitsary sy rakikira faharoa tsika atao anatin'ny groupe zay maharesy. Dia miandry kely nareo fa manana faniriany zay mbola anao anankiray mitovitovy amin'iny indray. Halleluja. Apetraka amin'ny Jesosy mba ho fatanterahany zany. Amen. Andao atsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra moa zay jerentsika androany dia hoentiny mampionina. Halleluja. Ny tena marina aorinan'izy ity tsy dia ho lava be intsony ny mahakasika ny fofoana ny iriny da tsy haiko za koa mitovy aminareo mihitsy. Le hira aloha sady efa tiako be mihitsy dia mbola mahakasika ny fokofoana mandraky tiany androany ny mijery izy ohatra mbola mampitaitana kely foana le hijerenareo hivoaka tsirairay eo. Halleluja. Tombontsosy-pafana teo. Amen. Toa ten'Andriamanitra ary mampionina aorian'ny ten'Andriamanitra hoentiny dia tsy dia ho lava intsony ny famelabelarana satria efa feno ny tokony ho lazaina rehetra. Mino finaritra ary tsika rehetrarehetra mety tsy araba intsony izy tsisy araba intsony azy nefa toroteny tao anaty takariva tao anaty vavaka maraina mantsy itony ny esorina nalaina mampahirezana antsika etony dia tsy misy azakaka zany nareo tsy miaraba izy tsy hoe tezitra izy fa efa niraba izy tany aloha tany fa toa dia any amin'ny toroteny ny piquetsika le feo dia lasa ary tsika andao ary. Mino finaritra ary dia velona atao avy mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Amin'ny andinina faha vakitsika motsatra ny efasy amin'ny telopolo. Rehefa aveo satria mitovitovy manko io tantara io fa samy jerentsika ireo androany mifampahelezantsika. Halleluja. Matotoko fa 5:10 andininy faha 9:20 katramin'ny andinina faha vakitsika motsatra ny efasy amin'ny telopolo. Matotoko fa 5:10 andininy faha 9:20 katramin'ny andininy faha 9:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramambo dia mivavitozavana ny nahasitranan Jesosy mararomaro sy ny nampihinana ny olona tsomby 4,000 ary ny tadiavany ny fariseo sy ny sadoseo famantarana avy any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nakany amoron-dranomasiny Galilea izy. Niakatra nakeo ateny mbohitra izy ka nipetraka teo. Ary izy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary ny maro hafa koa. Ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy
dia nahasitrana azy izy. Ka dia talaharo zany vahoaka raha nahitany morany teny, ny kilemaina sitrany, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza n'Andriamanitra Israely izy. Ary Jesosy ny antso ny mpianana keo aminy ka nanao hoe mahomena ny vahoaka. Fa efa nitoetra taoko, efa nitoetra atelona taty amiko izy. Izao ka tsy manako anina, azo siko ny ampody azy tsy mihinana. Fa andreo reraka eny an-dalana izy. No fa hoy ny mpianadalaniny, aiza no ahitana mofa ty anefitra? Ampy mahavoky izao vahoaka betsaka izao. Hoy Jesosy taminy, misy mofo firy aminareo? Ary hoy izy, 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nanidiny vahoaka betsaka mipetraka amin'ny tany, dia nandray mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangonina ny sombontsombo ny sisa tsy lany ka dia nahafeno sibikifito. Ary izay mihinana dia 4,000 lahy, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary noho efa nampody ny vahoaka izy dia niorana tsambokely ka nakany amin'ny sisin-tanin'ny Magadala. Aleluia. Eo ihany tsika, tsy mentsika eo mepita keletsapita tsotsitsika tonga dia vakitsika ihany koa no Matio 4:40. Matio 4:40 eo apito ihany, tsy mamadika baibolina reo 7:40. Vakitsika hatramin'ny 7:40 sy 4:40 ihany vakitsika. Matio 14:13-14. Naran'i Jesosy ny soramandry dia nampihinana Jesosy ny olona tsy omby 10,000 indray. Indray zany 10,000 dia ny tapito eto indray 4,000. Dia naran'i Jesosy, ary no nandeha Jesosy, no nandeha zany Jesosy dia niondana tsambokely niala teo andeha hitokana any an-tany folo. Ary raha nandeha zany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy, ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka, ary nonena azy ka nahasitrana ny manariny. Dia tsy toizantsika intsony fa taoriana eo amin'izay Jesosy ny hariva ny andro dia namoky an'ireo olona tsy omby 10,000 ireo ihany koa Jesosy tamin'ny alalany mofo 5 sazan-drano roa, efa itsika tsy anjery izany tantara izany. Aleluia. Teto namana ilay tolona ireto, na ilay olona tao amin'ilay tsy omby 10,000 na ilay olona teto amin'ilay tsy omby 4,000 dia nisy zavatra nitovizany indreo, nisy zavatra nampitovy azy. Zavatra nampitovy azy voalohany aloha dia izao: samy nitady an'i Jesosy tany amin'ny tany efitra daholo ilay olona ireo. Tsy mitovy mihitsy mantsy hoe mandalo eny an-tanàna Jesosy dia eny an-tanàna eny izy ohatra namakivaky amin'ny Jeriko ohatra Jesosy, dia misy eny olona mpivarotra, dia samy mahita an'i Jesosy eny daholo, na mpivarotra na mpanakalo vola na inona zany eny amin'ny tontolo eny an-tsena eny amin'ny toerana rehetra arehan'i Jesosy eny. Dia rehefa tanàna mandehanan'i Jesosy dia rano mahita azy daholo fotsiny ny olona, na tsy mitady azy aza dia mahita azy satria eny an-tanàna. Fa reto olona reto dia miainga mihitsy ny zareo. Jerenao ny ravany mahafinaritra anazy ny tantara ity, le 17 vakitsika farany teo, le Matio 14:13. Hoy le tenin'Andriamanitra, ary noho nandray zany Jesosy dia nihinana tsambokely miala teo andeha hitokana any an-tany folo. Ary raha nandray izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy, ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Jerenareo tsara, azonareo hoe zany sary zany. Jesosy zany tonga dia nandray sambokely dia mepita mandeha baka zany Jesosy zany mepita sambokely izy mepita ery mpita ny rano. Fa ny vahoaka indray maneny mandeha tongotra manaraka ny plage zany ny vahoaka, anenjika azy ery apita. Nefa ireo vahoaka ireo vahoaka marary, mandringy, klemaina, zamba. Ny sasany mety entina amin'ny fitondrana marary reny satria fa efa voan'ny paralysisa malemy, karazan'olona maro. Fa rehefa nandeha Jesosy dia nepita amin'ilay sambokely dia tsy miteny ny olona hoe tsy efa lasa izy lasa eny apita ho aiza tsonotsika, fa lasa ilay vahoaka hafa miainga teny amin'ny tanàna zareo. Dia miodidina ny plage iny zany zareo nanaraka tanety iny nanenjika an'i Jesosy tery apita tery, miazakazaka zany satria tsy mitovy mihitsy ny elanelana
raha mepitaana anao manitsy jesosy mandeha savokely tonga dia tafepitareria ny vahoaka mandeha tongotra ary vahoaka marary malezolezo reo fa niezaka aleloia na natratra an' jesosy riampy nahita jesosy mandeha savokely tonga dia natratra antsika riampitery aleloia tsy mijanona tany tanàna fotsiny miandry tany hoe mety andalo aty any fa sia rehefa lasa any fa velao any tsy ariavana fa lasana anatiny satria tery dia ohatran'izany koa retolona retolona tata amin'ny efatra arivo ihany koa dia miakatra teny ohatra sao dia lasa koa zareo niakatra niala tety ambany tety dia niakatra tany an-tany foana any anefitra voalaza tena Andriamanitra ozy izy mipianatra inona ny mofo aty anefitra ahoana ozy izy mipianatra no ahitana mofo aty anefitra reo vahoaka reo andeha ho any anefitra reo anino hitady an' Jesosy reo tsy hitady mofo reo any anefitra lavana tsisy mofo any anefitra tsy misy mpivarotra tsisy épicerie tsisy zava-maniry fa nitadiavina any anefitra Jesosy nitadiavina any halleloia ary reo olo reo tsy nahavimbona koa reo hoe nakatra tena teny loatra tany anefitra tany dia nivimbona sakafo tsy nanam-potoana amin'izany ny olona satria maika ny ilana an' Jesosy eto olona marary maika teo sitrana zamba mona kilemaina maika te andray fanafahana maika teo afaka tsy nanam-potoana tsy mitadiavina aiza ny sakafo aiza n'izao fa andao fotsiny aiza hoana misy anazy ny atany efitra fa andao mandeha daholo tsika alleloia izany ho any misy mofo ihany tsisy mofo any fa izy Jesosy alleloia izy tena ngeravana tena ohatrana mandeha tany efitra sika mitady an' Jesosy io hoe tsy mahavimbona nini tsy manana nini mbola ny fahalenetsika ny faharatsitsika ny aretitsika ny fahampite amin'ny fiainatsika zany sisany hoentsika fa nataotsika mandeha mitady an' Jesosy ianao io mila mitady an' Jesosy any anefitra ianao raha tsapanao fa misy zavatra amin'ny fiainanao mila mitady an' Jesosy any anefitra ianao tsy mety tsony ny miandry fotsiny ny ravana malala mipetraka fotsiny ao an-tanàna miandry an' Jesosy andano ka naty Jesosy tsy mandalo eo tsony dia hoe izany tany alehantsika fa rehefa fantatrao fa mbola ary Jesosy na tany efitra io na tendrombohitra io na mandeha tany eto ianao mandeha ralandavitra ianao miazakazaka mitady an' Jesosy ianao dia ataovy izany mbola vitanao izany na dia kely aza ny herin'retolona ireto na dia narary aza iretolona ireto mbola vitany aloha ny mitady an' Jesosy ary mitovy tanjona daholo ireo ny olona 7,000 tsy omby 7,000 izany 4,000 ampina 10,000 ny lehilahy fotsiny dia mitovy tanjona akoatran'izany ny vehivavy sy ny zaza nanana tanjona mitovizana izay indray dia zao lehiray hitady an' Jesosy zay aiza fotsiny no misy azy dia lasa ry zareo naty mbola afaka atongavan' Jesosy atongavanao eo amin'i Jesosy io fahalemenao io fiainanao potika io mbola tsy maty ianao mbola afaka tonga eo ianao ny zavatra ataonao ndra tadiavo izy any anefitra indray any anefitra any amin'ny tany efitra tsisy nini ohatrany ianao rehetra izany no mandeha any tsisy mofo any tsapanantenana mofo Jesosy na mitondra ny olona niakatra teny na ifa ndia vahoaka hoe niakatra teny tsy miteny mihitsy Jesosy hoe andao ndao ireto niakatra iry ho any an-tany efitra ka fa zao hitanareo za io mahefa agagana dia vaiko lasa manao mofo be dia anareo fa ndao hiakatra tsy ariavana ny olona nanana natery azy Jesosy tsy nampanantena mofo fa fantatry ny olona fotsiny fa vitan'i Jesosy sy manangana ny fiainany manasitrana ny aretiny manafaka azy dia lasa ny olona nanato fantatrao fotsiny ny dravana fa mahay manova ny fiainanao Jesosy mahay manafaka anao dia manatolo tadiavo izy rehefa tonga teny halleloia rehefa tonga teny le olona le vahoaka dia zao hoy tena Andriamanitra eo amin'ilay Matio 5:10 vakitsika teo rehefa tonga izany ilay malahy rehetrarehetra mivory daholo vahoaka tena dia ohatrany hoe milahatra satria izao Jesosy teo tsy nanao fanasarana fahobe hoe tonga dia milaran' Jesosy sitrana daholo nareo raha io siany daholo ao anaty ndraiky maso dia sitrana daholo vahoaka 14 tsy izany ny tranga teo
satria teo ohatry zareo nandritry ny 3 andro Jesosy nijanona teo nandritry ny 3 andro reo olona reo koa zany nijanona teo nandritry ny 3 andro ihany koa ary ny fandimby tahaka nireny milahatra reny mihitsy jerenao kely tena Andriamanitra mety raha teo an-tongotry Jesosy ny marary rehetra mety raha teo an-tongotry Jesosy ny marary rehetra lasa amin'izay zany ny olona misy olona zany mety marary izy afaka mandeha dia izy mihitsy tonga dia mitondra ohatran'ilay boka tonga dia izy mihitsy nikohaka teo amin'i Jesosy dia sitrana izy fa misy olona ndraiky tsy afaka mandeha fa hoentina bataina dia izy olona io bataina eo am-tongotry Jesosy io olona io bataina dia izay tonga teo dia sitrana daholo mahatanjaka Jesosy retretina hoe mandritra ny 3 andro manintsy zany Jesosy zany ny fiainana eo dia miandry olona tonga eo atongany alleluia miandry olona tonga eo atongany zay tonga eo atongany tonga dia sitrana zay tonga eo atongany tonga dia sitrana alleluia mety amintsika nge raha fa ny makeo atongotry Jesosy io zany tena leoatrany dia fatelo amin'isy vaokabetsaka nakeo aminy mitondra ny mandringa sy mijama sy mimoana sy maina maro hafa ka raha metraka azy teo akaikin'ny tongotry Jesosy dia nasitrana azy mila makeo atongotry Jesosy tsika lavana malala reo olona reo fantatry Jesosy tsirairay daholo reo na olona manaliny ary ny tonga teo zay tonga teo an-tongony fantany daholo zay nandalo teo ny fantany daholo ravana mila makeo atongotry Jesosy inona ataontsika eo atongotry Jesosy manetry teny inona ataontsika eo atongotry Jesosy mibebaka kosa izy le boka hoe Jesosy zanaka Davida mamindray fo amiko rehefa teo atongotry Jesosy le boka mangataka famelangelo mibebaka mikohaka amin'ny Jesosy mandray a Jesosy ho tompo sy mpamonjy tsy misy ankofana zany na tsy tompo tsy misy ankofana zany na tsy Andriamanitra miendriky ny fiankofana dia fandraisanao fa Andriamanitra ao io ankofanao io alleluia mandray a Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tonga eo atongotry Jesosy fa Jesosy manino miandry an'izay hetsika izay fotsiny koa Jesosy zay afaka dia nakeo zay tsy afaka mentina teo fa ny zava-dehibe le olona tsy maintsy tonga eo le olona tsy maintsy tonga eo ndraindray tsy ampy ny fitondrana bavaka fotsiny fa le olona mihitsy mila tonga eo amin'i Jesosy ry havana malala mila tonga eo atongotry Jesosy tsika rehetrarehetra reto fa rehefa tonga eo tsika dia ny fanafahana efa ao amin'i Jesosy miainana sitrananao efa ao amin'i Jesosy efa mivonona nasitrana olona be dehibe amanalina efa mivonona amin'izany ange Jesosy zany ane ny asa nanarahana azy ampy an'izany ny heriny tsy matahotra ireo olona ireo hoe any amin'ny 4 ny olona mety ho sitrana tsony satria efa bekabe zay tena efa 3 arivo zay tena ohatra amin'ny matahotra fa ohatra mekely ihany zany herin'i Jesosy zany ohatra tsy ho vita tsony mena na ty amin'ny 4 fa 5 arivo ry havana malala na mbola 4 alina io na 4 tapitrisa ny herin'i Jesosy dia ampianasitranana ny olona rehetra maneran-tany tonga Jesosy ho fanafodiny ty zao tontolo zao ty ho fanafodiny ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao ampianasitranana an'izany ny herin'i Jesosy ampiananganana ny fiainantsika rehetrarehetra reto fiainan'ny olona rehetra ny herin'i Jesosy tonga teo izy mivonona ao amin'izany izy fa ny olona anjaran'ny olona ny nanatony tokony tsy olona 4 arivo fotsiny ny tonga teo tokony tsy olona 5 arivo fotsiny ny tonga teo satria ny olona rehetra tany an-tanàna tany tsy reo ny isany fa marobe fa oka rehetrarehetra ny tanàna any ingena fa na be dehibe ary betsaka ingena fa na mbola marary any betsaka mbola manan'olana any fa misafidy mijanona any an-trano reny olona reny fa na mbola olona 5 alina ny tonga teo na olona manapitrisy ry havana ampianasitranana n'izany ny hereo amin'i Jesosy tsy misy fanahiny tsy misy atahorana fa tena ampy antsika ry havana malala fa any ataontsika andeontsika eo atongotry ny tompo andeontsika eo atongotry Jesosy ary reo olona reo ry havana reo vahoaka be dehibe reo dia zao efa tonga ny atelona ozy izy Jesosy telo andro zany le olona reo nijanona teo mbola vahoaka be dehibe ny teo efa taty amin'ny atelona raha isinao fotsiny raha ohatra zany zay sitrana dia lasa ohatra namoka izany Jesosy niakatra tena izy ny andro voalohany zany dia namoka sitrana amin'izay Jesosy dia ao anatin'ny andro anankiray zany tsy ohatra hoe 4 arivo ny sitrana ao anatin'ny andro iray tsy mijanona mihitsy zany Jesosy
de filan'io zany mety sitrana atao anatiny any anankiray. De raha ohatra zany de olon'ireo ka lasa nody, zay sitrana de lasana, sitrana de lasana, rehefa lasana to de nody tany an-tranony daholo, de tsy be dehibe intsony ny olona teo amin'ny tendrombohitra io, teo amin'ny toeran'io, efa tsy be dehibe intsony. Fa mbola be dehibe ilay vahoaka satria mijanona teo zareo. Haleloia. Tsy hoe vao sitrana de nandeha nody, fa sitrana de mbola mijanona teo. Adino mihitsy hoe za ty neka nona, za ty neka tsy misakafo. Adino le afana. Satria manino? Sambatra loatra nandeha fanafahana. Tsika reto rehefa mahatsapitsika hoe za Jesosy navelanao ny heliko, za Jesosy natsanganao ny fiainako, namvarinao ny momba na rehetra Jesosy, de lasa adinonao zany. Indray misy anoanana tonga eo amin'ny fiainantsika, misy fasahiranana indray, misy zavatra tonga indray, fa ohatrany tsy zava-dehibe aminao zany intsony le izy. Satria efa lehibe aminao, ianao tonga ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra eny afana, zava-dehibe. Jesosy efa nanangana anao ho zanaka, Jesosy efa nanasitrana anao, nanangana ny fiainanao, nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainanao Jesosy. Efa zava-dehibe zany. Ka misy fotoana tsika indray tsy tadiditsika akory, ohatrany tsy mavesatra amintsika akory hoe misy zavatra mandala, ary zany no tokony fiainan'ny kristianina zany. Tokony fiainan'ny kristianina. Navelan'Andriamanitra ny helikao, novain'Andriamanitra ny lalanao, tany amin'ny fiainana ratsy ianao, nafina taty amin'ny fiainana tsara, tany amin'ny kilemaina, tany amin'ny mona, tany amin'ny zamba isika, no nafinan'Andriamanitra ho lasa mahiratra, lasa miteny, lasa matanjaka. Inona ny zava-dehibe mihoatra amin'izany? Zay anoanana ve afana malala? Anoanana mandalo, 3 andro tsy nisakafo. Ekena fa noana, ary ireo vahoaka ireo tena noana ireo Jesosy ny nafantatra fa noana ry zareo hoe. Fa nga moa Jesosy lavana, nga Jesosy ve zany de tena hoe valina mihitsy Jesosy na nasitrana olona tery, de adino mihitsy reto olona rehetrarehetra hoe noana. Tsy adino indreo hoe noana fa navelany mihitsy aloha. Haleloia. Sambatra zay noana tsy mangetahita amin'ny fahamarinana fa hovokisana ny amindreo. Ho avy ny fotoana mokisana andreo, fa mbola noana ireo zao. Ary hitan'i Jesosy fa naharitra teo ireo vahoaka ireo havana malala. Naharitra teo, adino ny anoanana. Tsy sarona mihitsy hoe ahoana avitsika zany, fa tamin'ny fifaliana. Za tena inoko mihitsy ny toepon'ireo vahoaka ireo tena ohatra fa tena fifaliana no janonana tena nandritra ny 3 andro azoka tena satria ohatrany hoe mahafinaritra be zany hoe ianao nandeha fanasana de ianao koa mahita ny olona rehetrarehetra mbola sitrana fa de isaky ny sitrana miala avany de miola konakatrana satria zay ny voalazany tena Andriamanitra. Ary miara-midina iza moa le vakitsika eto hoe ny tena Andriamanitra hoe rehefa sitrana ny olona de miara-midina an'Andriamanitra ny Israely ho vahoaka. Ary isaky ny sitrana zany avany miara avany. Tena hoe misy orakoram-pifaliana tsy mety tapitra teo amin'ny tendrombohitra io, teo amin'ny toerana io, tamin'ny fotoana io. Nandritra ny 3 andro. Fifaliana tsy mety tapitra satria isan'andro misy fahagagana foana, isan'andro misy olona afaka foana, misy olona sitrana foana. Reo olon'ireo fankalala ireo, ry amin'ny ery anany ndresy, ry amin'ny ery atsimo, ry amin'ny ery avaratra, sitrana. Haleloia. Fifaliana tsy sotro zany drapana malala. De ino adino amin'izay hoe noana nety izy ity, tsy ity aneka tsy misakafo. Raha mbola sakafo ny zava-dehibe amintsika manompo an'Andriamanitra, voanoana kely tsika de memena, voanoana kely tsika de mitaraina, tsy mbola tena zava-dehibe amintsika ny famonjen'i Jesosy. Fa rehefa tena zava-dehibe aminao ny famonjen'Andriamanitra anao, namindra anao tany anatin'ny fanjakana, nanangana anao ho zanany, nanafaka ny fiainantsika tany anatin'ny fatorana sy ny fahotana lalina sy ny faharatsiana ny hafa. Rehefa zava-dehibe amintsika zany, tsy olana amintsika izay anoanana mandala eto amin'izao ty e. Tsy zava-dehibe amintsika intsony zany. Ka zany foana ny ametrahantsika fanontaniana hoe sao ve za Andriamanitra mamivalina? Toriana ihany ny teny eo, tahina fa aiza kosa eo. Reraka ihany ange Jesosy. Fananaovan'Andriamanitra anao, inona tsy efa nataon'i Jesosy tamintsika ry afana? Efa nataon'i Jesosy nomeny fahasoavany anao io. Ny lehibe indrindra rehefa azonao. Tokony tsy hataitranao tsony zay zavatra mitranga eto amin'ity tany ity. Tsy hataitranao tsony ny anoanana sy ny zava-misy eto.
fa mandehana fotsiny. Aleloia. Nideran'Andriamanitra ny amin'ny fahagagarana tony. Nideran'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana nomeny anao. Nideran'Andriamanitra fa novainy ny fiainanao. Tany amin'ny fiainana tsizy ianao fa nafindranao any amin'ny fiainana mahafinaritra. Tao anaty ranomasy sy alahelo ianao fa nafindranao any amin'ny fifaliana. Aleloia. Nideran'Andriamanitra fa zany ny zava-dehibe. Raha rehefa teteny aminao tsy adin'Andriamanitra koa angenao hoe misy fotoana Andriamanitra mamelantsika monona kely vetivety eo izany toetratsika. Naharitra ve reto vahoaka reto sa tsy naharitra? Na vitan'ny janona teny ve ireo vahoaka ireo sa lasa nody daholo? Tsy naharitra ny aloana fa dia lasa nody. Tsy mba niara-ny faly, tsy mba niara-niharitra teo. Niara-niakatra teny hafa fa mety nisy any aloha nody. Taminao tsy maintsy nisy nody ny olona, nisy nody ireo. Fa ireo aloha no nijanona teo. Tsy omby efatra nivo no nijanona teo nandritra ny 3 andro. Fa tsy adin'i Jesosy ireo ka. Hozy izy Jesosy, aty anefitsika, ekeny izany. Tsy nisy barotra ty, ekeny izany. Tsy nisy zava-maniry ty, tena marina izany. Fa azadino, fa Jesosy ilay mana. Jesosy angena fa nanomana ny latsaka avy any an-danitra. Tany anefitra ny nisy nomana ny avy any aman'ala. Ny mana ny latsaka tany anefitra ho an'ny zanak'Israely. Voky ny zanak'Israely. Nanango, nihinana. Fa Jesosy ilay mana. Any amin'ny tany efitra io fa misy mana any. Aleloia. Misy mana any. Satria eo Jesosy. Tonga ny fotoana, hozy izy Jesosy amin'izay. Efa 3 andro tsy alefako mody sy nireo fa reraka ireo. Raha zao ireo izy nalefako mody dia reraka ireo hozy Jesosy. Fantatro fa nona mantsy izy ireo. Aleloia. Mietsika amin'izay no mana. Aleloia. Mietsika amin'izay no mana ny amin'ny tany efitra. Tonga ny mofo. Tonga ny trondro. Araka ny totentsika indray andro, na finaritra mpianana mihitsy nakasika anazy hoe tsy voalaza tao anaty baiboly hoe nisy rano koa teo fa inotsika fa nisy rano. Aleloia. Satria hozy izy toteny tamin'izay hoe tsy hisy olahinana mofo sy trondro tonga dia amin'izao maina be fotsiny izany fa Jesosy ny manome. Fa tsy maintsy nisy rano koa ny araka tamin'io. Tonga ny rano. Tonga ny mofo, tonga ny trondro. Ry havana malala. Misy mana ingetsika makany an-tany efitra io lafany. Misy mana rahatsika ihany. Ilay mana avy any an-danitra na rahatsika any. Inona no atahorantsika ny fiainany ity? Any amin'ny sainy tamin'ny olona mininona mihitsy fa tsika afaka mahita. Ary matantika izay nody tamin'io. Matantika izay nody Izay nody aloha, izay tsy naharitra kely fotsiny ohatra hoe tany amin'ny efa androandro izany dia efa manaritra teo 2 andro ihany dia lasa mody. Ndry mety tonga tany an-trano mety nahandro ronanana. Lasa dia nahandro ronanana kely dia izay no sakafo ohatra ny loaka tany an-trano. Tsy nihinana an'ilay mofo be sy trondro be tany. Maty ato. Tsy mba niara nihinana tamin'ny vahoaka. Tsy mba niara ny faly tamin'ny vahoaka. Nihinana amin'ny trondro sy mofo zarain'i Jesosy teny amin'ny tany efitra. Dia maty ato. Fa reto olona reto nahazo tombony reto ravana. Ianao tsy adin'i Jesosy izany ianao. Mandalo anohanana ianao dia aza mitaraina. Aza mitaraina. Fa io tsy maintsy mihinana ianao. Ianao tsy maintsy mihinana. Tsisy olona kosa izy mamalay izay mba tsy afaka foana teny hoe tsisy olona manana n'Andriamanitra maty mosary izany hozy izay foana mbateny. Zaho hozy tsy maty mosary izany satria izaho manana n'Andriamanitra hozy izy tamin'izany. Fa tsisy olona manana n'Andriamanitra maty mosary izany drakanao. Fa ifalio izay eo ampelantananao. Omen'Andriamanitra anao ny sahazanao, izay ilay mana izay. Dia mifalia fa misy mana manaraka antsika fa ny lehibe indrindra dia efa azonao, sitrany ianao, afaka ianao. Rehefa vahoaka reto ngeza indrindra dia efa azony. Fa mbola azony koa nefa ny mofo sy ny trondro. Ary tsy niala teny nona ny vahoaka fa niala teny voky ny vahoaka. Aleloia. Tia anao Jesosy. Fotoana izao tena ifamatora antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ahatonga antsika tena sokivy amin'ity fiainana ity fa misy fotoana antsika mandeha tany efitra. Tany efitra mihitsy ny anaran'io. Ary ny tany efitra dia efa voasoratra tsy hisy ninina. Fa ny tany efitra dia voasoratra koa hisy mana. Halleluja. Raha tsy matahotra tsika makany. Raha miaraka amin'ny Jesosy tsika makany. Mifampotsika n'Andriamanitra indray andalovantsika tany efitra ny havana malala. Ahitanantsika tendrombohitra ny havana malala. Anaovantsika efory ny havana malala. Fa za tetena aminao
tsy velomaina ny effort izay ataonao an'Andriamanitra. Tsy maintsy misy vokany io, mialoha ny fanasitranana, mialoha ny fanafahana, fa manaraka an'izany ny fahavokisana. Aleluia. Mila fa rehetratsika indray zany ten'Andriamanitra zany itsika mamaky vata ny tontolo androtsika androany. Mivavaka tsika. Aleluia. Ny toy an'izay moa dia mivavaka tena marina ny fotoana izy. Aleluia. Fa hivavaka ihany tsika rehefa avy eo fa andorotsika amelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Efa lasa ihany moa ny fotoana maro ny efa voalazany tsy dia valapatrela be intsony amin'ny famelapelarana fa ny misy point vitsivitsy fotsiny tena nakasika be anahy mihitsy atao anatin'izay maromaro zany fa ny vitsivitsy amin'ireo no teneniko atao anatin'izay tolotele misaotra ny mampionina. Miaratsiny ora sendra saroke fa nisaotra Ranabavy Rodriguez zany tamin'izy avy mivavaka satria tonga dia mifilazan-drano maika. Misaotra betsaka ny Ranabavy Rodriguez sika tamin'ny mivavaka fanomboana mamy sady matsiro. Misaotra ny mampionina ihany koa tamin'ny toloteny mampahery. Mino fa voainareo daholo izay avatra ny Jesosy anay manklepasavana maly fitianareo makasitraka azy hoe dia Jesosy koa maly fitianao mampionina amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Aleluia. Matitoko fa 5:10 mahafinaritra izy ity andiny fa 7:20 ka hatramin'ny fa 7:30. Nosiramany dia nasitra an'i Jesosy ny mararomaro sy nampihinana ny olona tsy omby 7 ary ny dadana ny Firiseo, ny Fariseo azy vatsy sy ny Sadoseo famantarana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Isaonan'Andriamanitra fa efa indrosika tapaka ny fandarantsika teo mba hanafera mba tena tahiny tompitsika mba tsy tapaka ingany tsy ho tapaka hatramin'ny farany. Amin'anaran'i Jesosy arina ny ala tao Jesosy dia akany amoron-dranomasin'ny Galilea izy ary niakatra teo an-tendrombohitra izy ka mipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaikin'ny tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy. Voalohany indrindra ny nalehan'i Jesosy teny tsy niomana ho amin'reto olona be dehibe reto izy nefa vitany afatany melolo ny fatokavandreo fa tsy zavatra nanao ansena be dia isy fanasitranana fa ny tena marina nisy olona teo efa niandry azy. Raha vakitsika tsara ny ten'Andriamanitra ny olona efa tonga teo talohan'i Jesosy satria ny ten'Andriamanitra hoe izy niakatra teo tendrombohitra izy ka nipetraka teo ary nisy vahoaka betsaka teo aminy efa teo ny vahoaka zany. Aleluia. Fantatry ny vahoaka fa hoe tsy Jesosy. Aleluia. Efa nihira fotsiny ilay ny fanatrehanao tompony ilaiko. Aleluia. Dia nentiny olona teo ny olona koa tsy tonga maina. Eo anam'i Jesosy veravina dia handeha maina. Handeha hivavaka ve ianao dia handeha maina tsy manana ninina ianao hoe inona zany mba tanjonao raha hivavaka. Manana tanjona ny olona manatina an'i Jesosy. Tsy haiko aloha ianao. Ny farafahakeliny indrindra amin'izany dia mba ho sitrana. Mba ho hitsangana ny malemy, ny kilemaina sitrana, ny jamba mahiratra, ny mona miteny sy ny maro hafa koa napetraka teo tongotry Jesosy eo. Ary izao ny zavatra nataony. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe olona hira anankiray hoe tsisy miala maina izay tonga eo amin'i Jesosy. Izay rehetra tonga teo dia izao nositraniny avokoa. Nositraniny daholo ny aretina rehetra. Dia izay olona tonga teo koa nositraniny daholo. Ny aretina rehetra, ny olona rehetra niraisiny. Izay aretin'ireo olona na misy manana aretina firy. Misy olona anankiray manana karazana aretina 10 eo amin'ny vatany. Fa reny rehetra reny tsy nisy niarana direct, tsisy nody. Raha tonga teo amin'i Jesosy mandringa zany ny olona, tsy niverina nody nandringa. Tonga teo amin'i Jesosy jamba, tsy niverina tany an-trano jamba. Ny mona, tsy mona tonga verina tany an-trano. Ny kilemaina koa, tsy kilemaina intsony tonga tany an-trano. Niza na firy satria miona tamin'ny mpanjaka izy. Dia talanjona ny vahoaka. Talanjona zany hoe olona tsekotsony hoe firy zany tonga tany marary
fa miverina avy any tanàna tena tsisy marary tsony na ray ary nafiry de talanjona ny vahoaka ny andriamanitsika ao mahatalanjona miraha aminazy fa ny andriamanitsika zay rehetra ataony de mahatalanjona avokoa. Izy ny vahoaka de talanjona raha nahita ny monany teny ny kilemana sitrana ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra de nankalazany n'Andriamanitra ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianany akeo aminy ka nanao hoe mahonena amin'ny vahoaka. Efa nitoetra atelona tady amiko isao ka tsy manan-kohanina. Ary tsy tiako ny abody azy tsy mihinana fa ndao reraka eny an-dalana izy. Misy anankilay zay fataontsika hoe Andriamanitra tsy mety afa-po fa manadio hameloa. Jesosy koa tena tsy mety afa-po. Raha tena mahakasika anay de zao. Efa sitranareo aretan'ny olona reo. Olona efa sitrana. Mbola nahonenan'i Jesosy ihany. Olona sitrana. Jamba zao tena hitany hoe jamba fa mahiratra. Mona lasa miteny. Mandringa afaka. Ny kilamena misotisoty ny boka madio. Fa mbola nahonenan'i Jesosy ihany. Inona ny mampahatonga andreo nahonenan'i Jesosy? Mbola noana. Zany ny Andriamanitsika. Tsy ampy an' Jesosy manasitrana anao androany. Tsy ampy an' Jesosy manadio ny abokanao. Tsy ampy an' Jesosy. Halleluia. Ny mahatonga anao hiteny androany. Ary zany proof fa ny fivavahana io dia mahafinaritra. Tsy hoe mpanota be tsika dia diovina ny fahotantsika dia afaka tamin'ny fahotana fa mahatrapadira anaovana sinoana sy anaovana tsy papaika ny famelomana antsika. Ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy, ny fampiratana ny jamba, ny fanadiovana ny boka, ny fananganana ny malemy, reny voaloha-piainana. Voaloha-piainana. Tsy fiainana zany hoe mivavaka be mihitsy ianao, tena miova be mihitsy ianao dia lasa tena mivavaka be. Fa tena mahantra be tenikaka ny vahoaka ianao. Tsy fiainana zany. Ny fiainana dia zao, ho Jesosy hoe mahonena azy reo mba sitrana ihany ny fanoana 3 andro reo zao tsy nihinan-kanina. Jesosy eny tsy hamela anao andeha ody maina noana sy reraka. Mety ahazo hery ianao amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Fa za miteny anao ny aorinan'io, ny rapitso sy ny lapakapitsonao dia tady fa honena Jesosy. Ary rehefa honena izy dia mitady hevitra izy, tsy hoe honena fotsiny ihany. Andry mampalahelo, falao eo ihany, fa tsy zany. Fa honena izy ary mitady hevitra izy tamin'ny mpianatra hoe atelondreo izy nitoka taty, tsy manan-kohanina. Ary tsy tiako ny apody azy tsy mihinana, fa ndao reraka eny an-dalana izy. So bahiratra ny jamba fa reraka. Toy ny olona hoe ary tsy dia tena mavita zavatra ny Andriamanitra reo mampahiratra fa tsy mahay manome sakafo. Jesosy tsy apodiko reo ka. Halleluia. Vavolombeloko reo. Ao Jerosalema, Jody, Samaria, hatrany am-parany tany, vao mahita indreo ny olona dia resy lahatra hoe mahery ny Andriamanitra. Halleluia. Tsy tiako ny apody azy. Tsy tiako ny apody azy tsy mihinana. Jesosy koa androany tsy te apody anao. Zay rehetra tonga eto androany tsy te apody anao tsy mihinana Andriamanitra. Halleluia. Tsy te apody anao tsy mihinana Andriamanitra. Jesosy hoe Jesosy hoe mpianatra to dia natao rehefa vonenan'i Jesosy ny teny mila mpinanona reto izy mpianatra. Aiza nahitanay mofo aty an'hevitra ampy avoky an'izao vahoaka betsaka zao. Mpianatra te hamoky ihany koa fa tsisy nihina azo ny atao. Mba honenako ny mpianatra mahita andreo nefa fantatra mpianatra hoe na honena ary tsika ino amin'ny azontsika atao. Raha olo-kafy io dia ozy ny olona hoe efa mba sitrana aloha ny aretina fandana mba mody eo koa dia mbola mena sakafo koa ve. Asa te manao an'izany. Foy Jesosy hoe za tsy mpanao sotafany. Tsy fiainana zany.
tsy fiainana hoe olona tena mivavaka be marina mpanivon'ny andro anao fa tena nasakafoaninao ary tsy omen'andriamanitra anao manala baraka an'andriamanitra zany tena teneniko anao zany aizao sisy mpianatra ny tamofo avoky andreo ao Jesosy taminy misy mofo firy aminareo ary izy fito sy azan-drano madinika vitsy foana le fito ny tena ifatoatsika nisy mofo fito tao zany any hoe nisa fito io dia isan'andriamanitra isa masina dia ny andro ny herinandro dia misy andro anankifito tsika zao tonga amin'ny andro fa fito fitsarantsika zao ina moa endrika hoe misy mofo fito tao nisy olona tao nanana vatsy nandritra ny herinandro mety olona anankiray ny tompon'ireo dia mofo nandritra ny fito andro reo mavita ny herinandro le azan-drano moa dia voalaza mihitsy azan-drano madinika vitsy foana inona moa zany ny zavatra hevitr'ilay mofo fito nisy olona tao nanana an'ireo mofo fito eo tokony ho vitany fiainany fa nanana fandavateny zany olona zany de hoe omeko ny anahy fantany fa omenany izy omenan'ilay papiena ve omenan'ilay hoe voatonga tanana ve dia miaina tsisy ninona tsony tsia omenan'ilay mpampitombo halleluia omenan'ilay mpampitombo nisy fandavatena zany tao nisy fanoloratena zany tao ambadika tao tadidio ry havana ianao ny voky voky ten'andriamanitra ianao mahery ianao miala eo amin'ny fianona tena tadidio fa tao ambadika tao nisy olona nanao fanoloratena mitondra ny mofo keliny ary nanana fandavatena ary ny an'andriamanitra dia zao hain'andriamanitra mamorona fa spesialite an'andriamanitra koa mampitombo dia ny eo an-tananay no le mpanompon'andriamanitra matsany izy ilay vehivavy mananjanaka roalahy efa andeha ho alainy tompotrosa inona ny eo aminao izy tsy misy ninina fa tsy menakare tavoara-monja ka iny le izy iny le menakare tavoara-monja navita menaka tavoara be dehibe nanefana ny trosa sy mitondra fivelomana andriamanitra ny fampitomboana de Jesosy taminy misy mofo firy ary aminareo dia zay misy azan'rano mofo fito sy azan-drano alleluia iny zany nentina teo amin'i Jesosy ary izy nadidin'ny vahoaka betsaka mipetraka amin'ny tany mipetraha halleluia mipetraka izany hihinana ny dikany zany etretinao fa mbola mofo fito fotsiny eo amin'i Jesosy dia fantany ataony fantany nisy eo nasiny mipetraka ny olona raha olombelona Jesosy olombelona zato isan-jato tsy maintsy nasoreny loha nomenan'ireo fa navelany mipetraka ireo fa ny Jesosy fantany ny zavatra hitrany fantany dia nasiny mipetraka ny olona nefa mbola tsisy ninina ozy niro to hinan-kanina nefa to tsisy ninina za matahotra Jesosy io izy adidiny olona ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany dia nandray mofo fito mba amin'ny azan-drano izy ary efa nisaotra dia namaky nanolotra ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka zany nakely letsika tonga teo amin'i Jesosy zany izy dia nisaorany rehefa nisaotra hitanareo ny fisaorana ny zavatra rehetra eo am-pelantananao rehefa hialohavany ny fisaorana na ny karama kelinao io azy misy amintsika kely karama kely eto andafy eto na tsy eto andafy koa reto dia misy amintsika indray be karama andramonge andramo tonga ny farany volana na ohatrina karamanao aza mbola kitihana aloha isory aloha sotra Andriamanitra firy amintsika ny mba misotra mahafinaritra voakasika be tamin'ny misy teny kely anankiray fotsiny teny mampilota anaty misy andrata tao manao hoe tena nakasika azy teny zay hoe zay nge Andriamanitra ozy izy raha nandeha tany magasin tsy nangalatra zay fa nividy zay alleluia tena voatsindrona vokindry tena imperinitra magasin tokoa tamin'ny herinandro te fa tsy nangalatra naleko tany satria tsy nanana ny amidy
fa raha ny vidy rehefa zareo za koa tompoko mba ny vidy tena nanakasika anay ny teny ny tiako tenenina de zao betsaka amintsika tsy mahay misaotra eritreritry ny saotra an'Andriamanitra isika rehefa mihoatra ny 2000 € ny karamatsika net rehefa tsika le mandray an'le 1200 1300 1400 ito tsika io hoe isorana nisy olona nasiana bavaka tamin'ny sakafo toy izy zavatra kely io hoe de isorana fa tonga de hohanina neny Jesosy kely ny teto tanany fa nisy sorana iny fisorana iny nge ry amana alleluia iny fisorana iny nge ry amana natonga andreo mofo reny tombo fa tsy hoe délivrance manomboka androany maizana makasitraka voalova ny ofatraminao tadidinao ve anao sotra an'Andriamanitra hoe voalohany ofatrano voalohany EDF voalohany jirama voalohany misaotra an'Andriamanitra ve anao ny amin'ireny tonga ny karamanao za mbola kitia hisory an'Andriamanitra Jehova misaotra mofito kely isy amintsika ndray manomboka amin'ny farany volana mandray mofito sy azan-drano vitsivitsy fa hisaotra an'Andriamanitra ayakasitraka an'Andriamanitra tsy horitra ny ao anaty vilany amen tena ray mofito mba amin'ny azanano izy ary rehefa nisaotra de namaky ka nanolotra ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka lesona faharoa rehefa vakiny Jesosy izy de natolony amin'ny mpianatra tsy tonga de natolony amin'ny vahoaka fa natolony amin'ny mpianatra aloha de ny mpianatra am'izay nanino no nanolotra ho an'ny vahoaka sika ry havana de fantsontsika tsika reto isika mpanompon'Andriamanitra reto de fantsona inona hoe fantsona tuyau de amin'ny alalatsika andefa zavatra Andriamanitra zany ny vahoaka amboky ny vahoaka ny Jesosy ny mpianatra aloha ny nomeny de ny mpianatra no namoky ny vahoaka mahafinaritra ngerana na mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra ngerana manompon'Andriamanitra reny valim-bavaka raisinareo reny amen mandalo aminay mpanompon'Andriamanitra aloha de omena anareo ilaina mpanompon'Andriamanitra ary mahafinaritra mpanompon'Andriamanitra ny antony de zao mandalo eo aminao aloha ny mofo halleluia mandalo eo aminao aloha mofo ary amin'ny Matthieu 7:10 tengerana de zao hoe ny olona ny hinana fa ny mpianatra ny hinana de mitondra lody rehefa vakitsika le Matthieu 7:10 fahatelo-mbefolo hatramin'ny faharoapolo ary ninana avokoa izy reraka de voky ary nangoniny ny sombotsomo ny sisirany ka de nahafeno hanina 12 firy nisy amin'ny mpianatra 12 mpianatra zany mitondra ray sobikany lody alleluia ny olona ny hinana zany fa mpianatra ninana avec modération alleluia fa mitondra mody nen'ny olona sy voky teo ihany isika reto de fantsona isika tsy possible mihitsy zany zany hoe isika hitsotran'olona avy hitsofoko ranonareo mba ho hitahian'Andriamanitra nefa le hitsodrano ny kiraro nefa le somary modèle misokatra iny efa le somary modèle mitolila iny na fri andehany amin'ody ary mbola ny olona tsofony rano ny angatahany azy tsy de mitombona ihany zay ary na ianao mety tsara hoe tena hitsodrano anareo ianao nefa ny zahary ohatra mbola tahiny tompony zao de zany tokony hitsodrano anao izy ny olona alleluia fa zay no mahatonga atsika mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy tsika aloha ny tahian'Andriamanitra voalohany teo tahian'Andriamanitra voalohany ve anao ndao nao mpanompon'Andriamanitra aza atsara ny fivavahana fotsiny vahoaka betsaka fa ny mpianatra aloha oka anao fatsona mandalo eo amintsika aloha alleluia zaraina amintsika aloha ny fahasoavana de tsika no mitondra ho an'ny olona zary avana resy lahatra amin'izany mihitsy
tena resy lahatra am'izany zao za miresaka aminao zao hoe tena mandalo eo amiko aloha ny fahasoavana de za irahan'Andriamanitra hitondra fahasoavana ho an'ny olona. Halleloia. Ary rehefa de notra mpiandra ary mpiandra kosa notra ho an'ny vahoaka. Halleloia. Ary rehefa nihinana avokoa izy rehetra de voky. Tena gogo zany, tena any Madagasikara zao misy olona mivarotra pizza de nanokatra pizzeria le olona de izy mihinana pizza mandritra ny 40 minutes hitako zay pub zay de mihinana mandoa 15,000 ariary tsy manao pub an'le olona fa mba sy nisarika ny saiko le zay tena misaina le olona mandoa 15,000 ariary ianao izy de mihinana pizza zay laninao fa raha vao misy tsy laninao zay commande de mandoa vola indray ianao. Zay tena fetsy ny olona, tena fetsy satria zao ny vavonitsika reo ao anatin'ny 45 minutes ravana tsy afaka isesika pizza telo indray miaraka izany tsika. Mailaka be zany hoe andoa 15,000 de mihinana zay lany ndana ary miditra anao de hitanao zany hoe pizza roa ary tsy laninao anatin'ny 45 minutes. Laniko zany ozy ianao andramo fa zay ao fa efa misy kapasité ny vavonitsika io. Fa teto ny olona mihinana daholo de voky daholo ary mihinana avokoa izy reka de voky be mihitsy sady sitrana zany ny voky sady madio ny ambokana ny voky sady mahiratra amin'ny maso ny voky sady miteny ny vava ny voky. Halleloia. Zany eo amin'Andriamanitra ravana sady tahina ny ara-panany tahina ny ara-nofo. Amen. Ary rehefa voky ny olona voky be tsy voky de nangonina ny sombitsombiny sisa tsy lany. Halleloia. Ilaina manangonangona sisa sany ny atsika zao rehefa misakafotsika de misy ny raista tsika ohatra androany zany na enobo sarikofera lokatsika de tsy lany androany de finosiny fa tsy arina de atao anaty frigo iny de hoanina reny amin'ny talata de zay le izy. Jesosy koa sarotiny Jesosy koa tsy manarinary izy zay ndana angony ny ambiny. Halleloia. Aza manarinary sakafo zany, aza manarinary an'izany fa misy mbola mavita zavatra ny ambiny jerinao tsara ny ambiny ary rehefa nangony ny sombitsombiny sisa zany de nahafeny sobika 7 ahoana reny 7 io le 7 olona raisy tokony ho vita rehefa sabaty zay mihinana raisy tany mandritry ny herinandro fotsiny hoany rehefa sabaty manana karazan-doka fitra rehefa sabaty afanaina fotsiny de samy mihinana eo. Alleluia. Mihinana sombitsombiny sisa tsy lany rehefa sabaty nahafeny sobika 7 indray le izy. Zany hoe 7 sobika isan'andro zany mihinana ray sobika. Zany hoe ny tontolo herinandro tsika ao am' Jesosy miatrika sabaty ohatry zao tsika ravana eo tongotry ny tompo fa za miteny anao tandre mandro sabaty ianao eo tongotry ny tompo fa sobika 7 nentinao miala eo. Ndika zany tsy diso vavahomana ianao mandritra ny herinandro. Feno fahasoavana ny tontolo herinandronao, feno fahavokisam-panahy. Halleloia. Tsy ampy an' Jesosy mahitanao sitrana fa ny tena mety aminy sady sitrana ianao no voky. Halleloia. Sitrana sy voky miova fo de tahinin'ny tompo. Halleloia. Halleloia. Ary izay ninona teo de 4,000 lahy afa-tsy ny zaza mambehivavy zany hoe raha 4,000 lahy ny ven'ny lehilahy raha za olo oatra nahadolo zany zao ny olona 4,000 ny lehilahy ray zany ny lehilahy ray zany 4,000 moa za mananjanaka enina mananjanaka 4 azafady de vady ray fa zay eny mianaka meka be de mampina izy adolo zany zaza enina zany izy avy zany zanaka 4 de vady ray 5 lehilahy ray zany mitondra
dimy mianaka dia azonao an-tsaina an'izany hoe fily arivo zany ny olona tokony ho teo fa tsy olana am' Jesosy zany na maroanaka be daholo ihany no tonga teo reny le terabitro maroanaka be vao 12 ny zaza ray zanaky ny vady ray tsy problème an' Jesosy zany. Jesosy tsy kahidy am'izany, tsy olana ny vazany sorena mahitanao aty hoe maroanaka ilana ny volanay ty ozy izy. Jesosy tsy sarotiny am'izany, miteraha mamelony tany. Alleloia, fa soavany zany arena ny ankonana fa mbola mitondra sobika fito hoe ny fahasoavana miona am' Jesosy ianao. Tsy ny androany ihany no milamina, tsy ny androany ihany no milamina fa tontolo herinandro no milamina. Alleluia, alleluia. Miavaka tokoa reto vahoaka reto, zay koa zatra nisan'ny nafinaritra anaty eo. Nefa napody vahoaka izy dia niondrana ajambo kely dia nakany ny sisiny Magadana. Jesosy tsy mialo eo zany raha tsy efa voky ny olona. Hitan'i Jesosy tao hoe voky dia nisy nangonina sisy zany, efa tsy mihinana tsony ny olona matoa nangonina ny ambiny. Alleluia, zay izy fa naninona, zay izy fa nandeha niondrana ajambo kely. Jesosy tsy mialo eo zany raha tsy hitany fa mety ny fiainana. Mody amin'ny fahavokisany ianao androany, mody amin'ny fahavokisany ianao androany. Manao takareto vahoaka reto dia voalaza teny Andriamanitra fa niavaka reto vahoaka amin'ny Mateo 4:12 sy 5:12 reto. Hatramin'izay vahoaka miandry an' Jesosy tonga. Misy fotoana niravana ny tanàna tsy mandray an' Jesosy, fa reto vahoaka reto indray tena mifanohatra amin'izany, miazakazaka. Nanatona an' Jesosy tany anefitra, tsy niandry nahazo teo vahoaka marary malezolezo izy mampionina fa nandeha tongotra lavitra zao. Nanaraka ny sisin-drano le tao amin'le Mateo 4:12 teo. Fantany fa raha miona amin'i Jesosy izy tsisy mitondra sakafo rao. Natokandrolo reo tsisy mitondra sakafo, fantany ihany ke Jesosy fa mitoro-teny, Jesosy elaela fa zao tsy natahotra iona amin'i Jesosy, tsy mitondra ninina izy. Aza matahotra ianao raha iona amin'i Jesosy nefa tsy manana ninina. Fantany fa fiainany ary ao an-tsangan'i Jesosy, abokana azy ho sitraniny. Azonareo maso azy ahiratra dia mofo fe dia ho atahorana. Tsy nietreritra zany olo hoe ho faty ny anohanana tytsika, tsy nahavimbina ninina fa Jesosy masaka ao an-tsaina. Za teteny aminao, fiainan' Jesosy aza ve nafony dia mofo, rano, azan-drano dia tsofonanao. Raha matahotra reto olo reto ny tsy azo ninina tamin'i Jesosy, eritreretinao fotsiny ianao zany miinvite olona hoe tongava fa hanao fanasamby mihitsy ny ahako apitso atoandro, tongava dia ny maraina dia tonga. Dia ianao hoe dia mieritreritra ray avana fa raha nasanao fanasamby eo ny olona anankiray dia sakafo maraina dia tsofonanao, petit déjeuner dia tsofonanao, nefa ianao fanasamby ary omeny anao. Fiainana mandrakizay kely avana no manin'i Jesosy atsika, dia izay fiainana mahafinaritra eto tamy dia tsofonanao. Nahoana ianao no matahotra ny tsotahin'ny tompo? Za miteny ianao ny mety tsy ampy dia mety ny fanatonanao an'Andriamanitra. Sao dia mbola tsy ampy fa tsy possible mihitsy zany hoe fiainana mandrakizay ho fonanao dia fiainana eto tany. Ame fiainana be dehibe zany fiainana be dehibe efa mihoatra an'iray fiainana any an-danitra dia fiainana eto tany. Tena ame fiainana Jesosy. Afinaritra ila ny miala tokony mamonjy teo. Alleluia. Décolore ny fiainanao sisy efa nitahinao, efa nataonao ny voatra ny fiainanay. Alleluia. Zany dao ny olona mivavaka tompoko, tsy me mikorosy ame mivoatra. Alleluia. Misy taminareo ngery avana mety efa taonany maro tsy mandeha vakansa zany, fa noho nanantonan'Andriamanitra, nanantona Jesosy dia ny alohavana inona fa nadiovana ny fahabokana sy ny fahotanareo aloha. Dia inona amizay tamin'ity taonty rehefa nandeha vakansa daholo, satria naninona
nga iverinao fa mivavaka io dia ny zava-panahy tsisy nihina-tsapanao ihany ary avana tena tahin'ny tompo nge tsika avana rehefa mivavaka ary tena tahin'ny tompo zareo nisy ambiny ate teny aminao androany ao rehefa vahoaka reto tsy mofo ny nandehanany tany tena ohatra fa ny fiainany mba iova fiainanao ve ho ovainy dia mofo tsy omeny anao nahoany tsika no miazakazaka mitady mofo amin'Andriamanitra fa rehefa iazakazaka hitady an'Andriamanitra aza mitady zavatra kely fa kely zany mofo zany fa rehefa iazakazaka hitady an'Andriamanitra to dia midava fiainana to dia fiainana dia omeo fiainana Jehova sa Jehovah-Andriamanitra tsy angataka mofo zany fa omeo fiainana fotsiny fantatra fa fiainana ao aminao mofo isan'andro rano isan'andro azan-drano isan'andro satria izany ny toetra n'Andriamanitra ho tahin'ny tompanitsika rehetrarehetra aza matahotra ny tany hevitra ataovy tany hevitra miaraka amin'Andriamanitra misy mofo foana any na tsisy mpivarotra azy misy mofo any rehefa miaraka amin'i Jesosy ho tahin'ny tompanitsika mianakavy izara fatsapantsika amin'izao fotoan'izao tapitra ny famelabelarana iny ny kantiko alefako aminareo iny anaty commentaire io ny kanty messenger ko azonareo iatsona akirato andramika izao raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia tonga dia ampidirina avy hatrany ny appel ho an'izay izara fahatsapana iza no natsapa izy na nivoarainareo tanaty fahatsapana dia misokatra ao anareo ny messenger afaka miantso avy hatrany ianareo tahaka ny mahazatra moa dia rahalahantsika tojo no izarantsika anaty fahatsapana androany mba ampandrosotsika izy iny ariny no voarain'ny tojo tamin'ny teloranty tanaty fahatsapana. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mivaly tamin'ny teofiteniko tena nahakasika be nahafinarina ny tenen'izako matoina hoe tena zay lody teo dia maty antoka tsy mihinana n'ilay trondro be sy ilay mofo be fa mety lody dia vary maina sy ronina anana kely ny loka fa tena hoe zay tonga teo dia tena mihinana izay lany ampy tsara mofo rano rehefa rehetra dia nahakasika anako ilay tenin'ny pasitera hoe rehefa tsy normal raha hoe ny olona itsotra andray no mantra no ilay olona trina fa ny fitahin'Andriamanitra dia namena mpianatra aloha zay vao vahoaka dia mandalo amin'ny mpanompon'Andriamanitra aloha ny fitahina vao ny olona taritsina dia tena nahakasika ana hoe mahatsara maha-mpanompon'Andriamanitra dia manosika vao mahay manompo an'Andriamanitra hoe mankasitraka anareo mivady tain'i Jesosy hoe Alleluia mankasitraka indrindra azandry tozo tamin'ny fizarana fahatsapana izay nentinao raha mbola misy izara fahatsapana ary tsika dia ampandrosoana isika rehetrarehetra dia afitsika ienohira dia vavaka dia amarana ny fotoana ihany koa tahin'ny tompo ary ranabavy iaingo nirina Rodriguez inona re fahatsapana voarainao androany ary laso ary mbola tsy tafiditra izy miandry kely tsika ravana miandry kely tsika ianeo tafiditra izy ohatra mbola tsy tafiditra izy ratsilatsika amba ny connexion miandryandry kely tsika tsy tafiditra ranavavy Rodriguez miandryandry kely tsika so dia mbola misy apela fa rehefa misy ohatra ma tsika andefa hira dia ao ambadika misy olona efa vonona efa tsy tafiditra noho ny connexion ratsy zay ary no fizarana fahatsapana tojo ihany zany nizara fahatsapana androany isorana azy zany isorana be deabe andao ataontsika tirity dia orin'ny tirity tsika ivavaka dia ivavaka ho an'ny firenena iarahirintsika aminay tsara ny tompo hoe zany ny fahatsaran'Andriamanitra tsara ny tompontsika tsy mamelantsika rery tsy mamelantsika vaparaka tsy mamelantsika hominao tahiny tompontsika rehetra Fará essa rua, chiarezza
sarany tompo fizao sikizao efa mifidy ka tsy mba hoariny ny sarany firy nay fanafony hoahotra hoaisoao fitiavany zany sao tsy fantatrao fizinolea misaotranao zay jesosy ny amin'ny fitiavanao miteranao zay jesosy ny amin'ny fotoan'androany misaoranao ianao ny zavatra rehetra androany jesosy malalo misaotra ny amin'ny fantanteranany fandarana satria na dia fasaika tapaka aza jesosy dia tsy mba navelanao tapaka izany ny fahasoavanao rehetra dia raha inaranao ny amin'ny ten'Andriamanitra teninao izay nentina teto androany Andriamanitra matoky sy mino Jehovandriamanitra fa tsy mba misy latsaka teo anatrehanao zany androany ary tsy mba misy navelanao latsaka teo anatrehanay Andriamanitra fa tena hoe nitahinao izahay tsirairay avy fa io jesosy zany teny zany mba aniry avy zato eny ampon'ny olona rehetrarehetra mba tsy hisy very sy latsaka na dia iray azy matoka jesosy malala fa raha ho avy ny fotoana zay hiatona kely amin'izao fandarana izao dia tsy mba misy avelanao angatsitsika izahay tsy mba hisy avelanao overmaina izahay fa hifankahita somatsara amin'ny hafanapo sy hery sy tanjaka ara-panahy indray zay amin'ny volana septambra dia apetratanao ny fialan-tsasatra rehetrarehetra ho anay tsirairay avy matoka jesosy malalo fa nitanana mahery nitantananay nitana-pahasoavanao anay omba anay Andriamanitra dia raha ina sy akalazaina ny anaranao androany jesosy dia matoky sy mino fa nitana-pahasoavanao dia kasika anay rehetrarehetra reto dia ampahery ny tsirairay avy any anatin'ny fiainanay isa-tokantrano isa-batan'olona
tokony herinao a Jesosy malalo voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra satria tsy tanteraka zany, tsy tanteraka ny fotoana teto raha tsy teto ianao momba anay. Misaotra ny amin'ny fotoana anankiray mamy izay nampahaizanao anay teto isan'andro dia teto foana ianao nomba sy ny tantananay. Dia taio Jesosy ny hoavinay petraka sady ampilatananao indray ny fanombohan'ny fandarana, ny fanombohan'ny fandarana indray ao arinao momba izany any ianao Jesosy malalo. Betsaka mety tsy voalazako teto nefa tokony mbola niteneninay tsy manany amin'izany nefa zay Jesosy satria fantatray fa na dia izay tsy mbola nangatanay aza dia fantatray fa azonao omenanay zany. Mihoatra amin'izy neritreretinay aza no ho ataonao Jesosy io. Dia lalaza saotra sy voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluia. Dia vosin'ny Satana faritra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza, na dia litera ray aza tompo dia tsy mba afaka tena hoe hitsaingoka an'izany hira izany izany teny izany ny vozaina vavy tamin'ity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony Sabata mangatanay an'izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao mpandrosotsika na vavintsika Berta hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Berta. Tompo ranabavy Berta anao avy hatrany ny fitenenana. Halleluia, makasih pakasih nama fitenenana kay Jesosy tsika rehetra hiara hivavaka amintsika sakan'Andriamanitra amin'izao fotoam-barotra izay tanteraka androany. Jesosy malalo misaka anao izay misaka tompony satria tena faly izay noho ny fitahinao tsirairay avy. Misaka tamin'ny fanomezana tamin'ny alalan'izao fahalarana zao dia tena hoe nahafatratra tsara ny Jehovan'Andriamanitra io. Na dia teo azy ny fotoana izay seka mahafatraka izany dia tompo nomenao ny fitiavanao dia nomeny teninao. Tena hoe nomena ho fahafarana izay volasika amin'indray tena fampianarana androany. Fifaliana homeno nanomezana izany fahasoavana izany. Misaraka fidirana mamy dia fanandratanay ny fisaraka teo anatinao. Tena hoe tsy anay tokony tsy sakanao satria lehibe ny famonjam-pony fiavana izay narotsaka ao nandrika ny herinaratra tamin'ny mpanompona rehetrarehetra dia manampy mitapoka ny fidekinao anao izany. Ary amin'izao fotoana izao Jehovan'Andriamanitra etsika tena-pelam-tananao ny firenenay Jehovan'Andriamanitra engany tompo ny tompoteny izay nanofina tamboany hipakany amin'ny firenenay izany. Engany tompo izay anatin'ny tsy fahasalamanao rehetra hanana kina fa tena hoe hosikina satria mahery loatra ny fanampinao ary tena hoe anatin'ny mitsaby ny tsy salama rehetra ary izay anatin'ny tsy mampiteny zavatra aza tompo noho amin'ny lalany andreky noana Jehovan'Andriamanitra dia hampitenenina satria tena mampihery tokoa ianao hipakany amin'izany firenenay izany nao ary nadia mendrika aza tompo ny firenenay rehefa Jehovan'Andriamanitra entinay efa ampilatanana ny papa ary ankony anatin'ny fanontranana Jehovan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao anatin'ny tena ady masy ny firenenay rehefa tompo amin'izao toriteny izao dia nempaireka firenenay ary angatany efa vakelanao mba tena hoe tanana firenena mba hatanjaka tena hoe raha fantsana isan'andro na andro na ny firenenay Jesosy ary ny vahoaka rehetrarehetra dia tavitodika aminao sy hankatoanao satria tsy manana Andriamanitra ny firenenay ho aiza moa ny firenenay Jehovan'Andriamanitra tsy mifaraka ny mametraka izany eo am-pelam-tananay. Mitory-teny dia tena tsy misy hofatsy fa tena hipakany amin'izany firenenay izany firenenay hiafany amin'ny maro ary tena hoe reharehanao Andriamanitra ny tanàna izany firenenay izany. Amin'izao fotoana izao dia efa miaindrana sy vatanay Jesosy ipetraka tena am-pelam-tanana atonga kitso maraina dia indiananay eo am-tongotr'azy satria maminay loatra izany efa natokana amin'ny mpanomponao enganay tompona lalao tena hoe manjaka tokanao misy nany misy angataloto tsirairay avy. Ny toromasona aminay koa dia metraka tena am-pelam-tanana amin'ny vatanay izao
misy fanakiranaritsika tokoa nahasakanina dia eritredoandro misy pazinao zay raha tonga ny maritena vaovao misy sakanio voninahitsy ao lehibe any sy tandrafina natomboka ianamandrakariva. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranavavy Brett asika atao anatin'izay hira atao anatin'izay vavaka hoan'ny firenena finaritra be zay. Andriamanitra manaka ireo pasaonany amaly fitianao ranavavy Berta dia mitombositra dia mitombo fa soavana hatrany hatrany dia maheriza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra ranavavy Berta dia tahiny tompo dia maheriza daholo tsika rehetrarehetra. Tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tokeny amin'ny raon'andro Jesosy dia raha-pitso maraina amin'ny sivytsika dia eo neto amin'ny fandarana commencement kira sy famtinana ny toriteny dia raha tsy zay dia fitonga ny amin'ny folo sasany dia atao anaty Zoom isika miaraka ao anatin'ilay commencement dia amin'ny roa sasany manomboka ny fotoanantsika raha-pitso amin'ny tarika fotoana mampionana dia mitoriteny ny tenako dia amin'ny sabata hery indray tsika miona dia amin'ny sabata tapabolana indray tsika miona en 1er septembre tsika miona eto amin'izay manao misandrata sy vavaka fiembelana manaraka indray maheriza daholo dia samy tahin'ny tompo aza misy memotra na varindrina fa tandremo fa mety ao anatin'izany fotoana zany tonga Jesosy ary tandremo fa nidevolo tandremo fa nidevolo koa dia mbola tsy matory fa dia mitady zy arapany ka aza manao mangatsitsika ara-panahy mihitsy tsika rehetrarehetra fa samia marehatra samia mahery. Mitady an'ilay vidéo atsika raika izy tamin'ny Pentecoste na tamin'ny Pasika tsy tadidiko ilay raha ifandao isika izao fa tsy hitako atao anaty telefônina koa ato ilay izy fa nataontsika zany izy zany tamin'ny Pentecoste raha ifandao isika izao tatao amin'ny groupe Zemares dia tsy hitako ilay izy raha misy manana moa nareo dia mba lefaso kely amin'ny MP amiko koa fa tiako mba ho ataontsika kely zay androany dia zay fa dia samy tahiny tompo isika menakavy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetrarehetra. Ataontsika izay iry zay. Halleluia. Zay rehefa nanao skoto taloha rehefa avy milasy dia manao an'izay hira izay dia andao ataontsika izany ifandaozantsika eto amin'ity androany ity tsy ao moa ilay izy tsy hitako ilay izy tahiny tompontsika rehetrarehetra tsisy nanana izay ndawary tahiny tompo ary tsika menakavy dia mahereza daholo bizo mamy daholo dia samy tahiny tompo isika rehetrarehetra lasary tinytiny fanaovantsika veloma dia samy tahiny tompo daholo mahereza daholo Halleluia, amen. Kasih dayana